ahoana marina. Mpitondra efa-tsy nahitam-baolana ireo. Manahiratsany tanteraka ny mijery ny fomba fanaovana politika ho an'ny mpitondra amin'izao fotoana ity. Efa tsy politika intsony mantsy ny zava-misy, fa fanambakana vahoaka, ary tsy vitany hoe fanambakana vahoaka, fa fiarovam-boninahitra. Ny hita dia fitondrana miorina sy mitondra firenena amin'ny alalan'ny tambajotra serasera no misy amin'izao fotoana ity. Tsy misy tondrozotra mazava hoe niainga avy taiza isika no nandray ny firenena, ary mizotra mankaiza no hitondrana azy ity amin'ny taona 2024, izay manipika mazava fa 5 volana sisa dia ifarana ny fotoam-pitondrana. Ny hita aloha dia lentika ny firenena, tsy araky ny vava izay nataon'ny Rajoelina tamin'ny fotoana no mitranga ankehitriny. Tsy mitsatra miapotika tanteraka ny fiainam-bahoaka, gisitra maneran-tany ilay firenena. Ireo firenena rehetra samy niatrika Covid-19 sy ny ady ao Ukraine avokoa, fa samy nahita-paikady mba hitazomana ny toe-karena ao aminy mba tsy hitotongana loatra. Madagasikara, firenena andalam-pandrosoana, tsy misy drafitra, tsy misy paikady napetraka, tsy misy eritreritra amokatra amin'ity Madagasikara tany tsara sy azo volena ary mamokatra be ity, fa naleontsika nanafatra 20 sambo avy any Inde. Rarina raha mahatsapa ny rehetra, fa ny filoha Marc Ravalomanana ihany no vahaolana sy afaka mijery ny olana miantraika amin'ny malagasy amin'izao io. Iza moa tsy mahafantatra izany tetikasa PSDR zany tamin'ny fotoam-pitondrany filoha Marc Ravalomanana, avanana dia avanana amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana, ary tsy mpanao kobakambava amin'ny sehatry ny indostria sy ny famokarana. Efa niarandrehetra nahita teto ny fahaizany mamorona asa marobe, ka nahafany malagasy ny asa tsara sy ny asa mafy, fa tsy ny tanatana vava miandry otolo rapotsiny. Ity indrindra mantsy no zavatra nitranga tao Morondava, nandritra ny fandalovany filoha Marc Ravalomanana tany Antoerana omaly alakamisy. Tena mahaontsa ny vahoaka malagasy ankehitriny, tsy neto andreny vohitra ihany, fa hatrany ambany vohitra amin'izao samy mahatsiaro sairana avokoa. Ilay fomba fisainana mihitsy no tazana fa nosimbainy izao fitondrana izao ho an'ny malagasy, dia io arahy ny famonoana ankolaka ny zaza malagasy mba ho bado amin'ny sehatry ny fampianarana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe maninona moa ny mpianatra eto amintsika, vo mitokona sy mitaky ny zony dia andrangarangana sy rahonana amin'ny fonja sy ny fisamborana. Rariny raha izany no zava-misy satria ny azy anga misy eto no mianatra, lazainy fa hopitaly manara-penitra eraky ny tanàna. Maninona ny tsy misy eto mitsabo tena, fa mamonjy makany ivelany daholo rehefa misy marary ireto mpitondra eto amintsika. Tsy vao androany no nahitana izany, ary tamin'ny fotoana ny teteza mitana nanomboka ny taona 2024 no nalaza izany evasanina izany. Lazaina fa manara-penitra ny sekoly, dia mipetraka ny fanontaniana hoe ko tsy ampianariny eto ny zanany raha samy andany vola ampianajanaka ihany. Ekena tanteraka fa manambola izy ireo, afaka mampianajanaka andilam-bato, fa ilay fanambakana zanaka malagasy amody hoe manara-penitra eraky ny tanàna ity no tsy laitra. Mba azontsika vahoaka saritsaina ve hoe firy amin'ny zanaky ny mpitondra ireo no mianatra amin'ireny sekoly zay ny fa manara-penitra ireny. Tena fitondrana mandrebirebi-saim-bahoaka no misy eto ankehitriny. Hitantsika io olany lavanily io, firy taona izay no nitondrany teto, nataony ampimamba ny fandraharana, mpandraraha tokana no omena tombony manokana. 5 volana tsy afarany fotoam-pitondrany vao hoe atao malalaka ny fiarina lavanila eto Madagasikara. Tena fiaverana ny malagasy hodondrona sy ketrona mihitsy. Azo atoka tanteraka fa mila ny vaton'ireo mpandraraha lavanila ireo indray ny mpitondra ankehitriny, dia tonga manao fampiasonana. Tsy fandraharana efa nalalaka ve moa no noteren'izy ireo ho azy samy rery. Averiny eto fa 5 volana mialohany ialany eo amin'ny fitondrana no hitenenany izany, fa rehefa azony indray ny fahefana dia miverina indray ilay teny hoe izahay aloha izao no mitondra, ka izay tiany sy ny mpandraraha vitsy anisa manodidina azy ihany no mahazo ny tombony. Asakasaka izay mbola ho voasolokon'ireo aloha,
fa raha efa hitany vahaolana momba io tsy ny andrasany hiady an-trano sy ikorotana tahaka ireny ny fiarahamonina ao savava hoe ho atao malalaka ny fandraharana dia mipetraka ny fanontaniana hoe efatra taona katroka ny aina ny vidin'ny lavanilina ny ena ho avy telo eny ny mponina tany mpandraraha vitsy no manjaka sy mahazo fahazahoan-dalana 5 volana tsy alany eo amin'ny fitondrana vao hoe nahita vahaolana dia mino izany tokoa ve ny sasany aza manaiky hobadona intsony ry malagasy ataovy ampy izay 10 taona nitondran'ny Rajoelina izay 10 taona nanambakana ny malagasy no nisy teto nambolena kolotsaina tsy zaratra hiary sy amokatra fa hotoloram-potsiny amin'izay miandratra vary masaka avy amin'ny foana ka ho mora ambakaina ny tsapa dia mbola afa-tanteraka ny fitondrany filoha Marc Ravalomanana fomba filazany sy drafitra ho an'ny filoha Marc Ravalomanana raha teo ny filazana hoe raha te hihinana trondro ny olona iray dia fintana fanjonoana no omena azy fa tsy trondro ary ampianarana manjono izy amin'izay mantsy hihinana trondro foana izy mandritra ny fotoana rehetra izany ka tena ray aman-dreny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra tsy izay mahafinaritra ny vahoaka akory no atao fa izay mahasoa azy tena hoe teny olo-kendry fa tsy kianja manara-penitra amina toerana misy kere no ilingilingina fa nanganana stady sy kianja kanefa ny karama sy borsan'ny mpianatra tsy voaloha isan-taona raha indray mandeha moa tsy mba maninony fa saika isan-taona dia izany foana no iainan'ireo mpianatra ireo 4 taona nitondrany mbola famahana ny fandaovana borsa mpianatra foana no atao mbola olany lavanilina no miseho fa ahoana mariny ahoana mariny